Ny fanatanjahantena kosa no mahakasika ny taranja rugby izany tokony hiverina ao anatin'ny fivorimben'ny ligue paritra na ny assemblée générale ireo ligue paritra mba hametrahana ilay komite mahaleotena iandraikitra ny fifidianana hoy ireo mpiantsehatra eo amin'ity taranja baolina lavalava ity tsy manara-dalàna ary napetraka tamin'ny fomba tsy mazava ihany koa sy ny ankehitriny ho hiatrany ny fanazavan'izy ireo. Napakapeo sy niantso mpanao gazety indray ireo olona milaza ho mpiantsehatra eo amin'ny taranja baolina lavalava izay nivondrona n'ireo mpitsara nahitana ny filohan'ny CRA Ramarilala Jean Rilala teo amin'ny ligina Lamanga teo aloha sy ny mpanazatra ny Makidy Madagasikara ihany koa teo aloha Ratsima Kami Randriana Arson George sekretera général ny ligina Lamanga teo aloha Rakotondrasana Gilbert filoha perinasa ny section Antananarivo renivohitra ary Rakoto Malala Armand mpikambana teo amin'ny FMR ihany koa nambaran'izy ireo fa tsy ara-dalàna nametrahana ny CENI ary tokony oravana zany. Fangatahana tsotra fotsiny ataovy madiso mangahara ny lalàm-pifidianana ataovy araky ny lalàna araky ny statut tena izy dia fanena reo mazava io fanaraka an'izay dolo na mipilatsaka na mpifidy tsotra be izy ary manarakaraka an'izay ministera ny faratapony afaka mijery inona ny problème ato misy fafahana zany amin'ny décret 2010 0 voalaza matetika eo dia miandry ministera zany misy lafiny zay satria raha iandry amin'ny CENI amin'izao fotoana zay ohatra ny kelikely finoana ihany zay zany amin'izao ny fametrahana CENI to ny teto Madagasikara ohatra teto Antananarivo nanomboka tany amin'ny section ny assemblée générale daholo nametraka an'ireo CENI ireo fa maninona rehefa tonga fifidianana fédération dia tsisy ny assemblée générale nametrahana ny CENI mitsangana aloha ny assemblée générale mifidy izy avy le membre ao petraka anaty CENI foka zay zavatra zay satria ny assemblée générale manapaka dia zay zany izy. Milaza tsy anaiky ny faniliana ny kandida Rakotondrina Alain ireto mpiantsehatra ireto ary isy hatrany ny hetsika ho fanoherana ny malagasy rugby ho ataon'izy ireo.